taorian'ny famoahany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny voka-pividianana ofisialy ny 7 ny volana novambra lasa teo dia nanao rano lava ny fanambarana amin'ny fanohanana ny kandida laharana 520 kandida ho filoham-pirenena tamin'ny fiodinana voalohany ireo tonga teny amin'ny fohy be toerany K25 Belair ny aona mivantana tamin'ny kandida Marc Ravalomanana ny sasany amin'izy ireo ary nanambara fa anohana tsy misy fepetra ity kandida ity. Isany nanao fanambarana ny anohana ny kandida laharana 520 ny kandida Fanir Suernaivo, ny Serge Jovial Imbe, ny kandida Eliana Bezaz, ny kandida Radavidson Andriamparana, ny kandida Randriamampiona Joseph Martin Naida Dafar, ny kandida Nirado Rafalmanana ary ny kandida Solonandrasana Mafaly Olivier sady Prime Ministre teo aloha. Androany dia andro ray toa zato satria rehefa nieritreritra ny tenako amaha-tompona andraikitra ambony ny tenako efa nitazona andraikitra maro isan-karazany teo tamin'ny firenena ama-administrateur civil ihany koa rehefa namakafaka ny raharaham-pirenena ary efa amin'izao fihamanana ny fiodinana faharoa dia tsy niambamba ny tenako fa nanapa-kevitra fa anohana tsy misy fepetra zany ny kandida laharana 520 dia ny kandida filoha Marc Ravalomanana. Mahita zahay fa ny filoha Marc Ravalomanana mahafeno ny fepetra rehetra zay ahafahana mitondra zay fanamby zay ka amin'izao fotoana zao dia hitako fa fotoana anankiray zay tsy maintsy ametrahana zay fametrahana zay fanajana ny tombotsoa ambonin'ny firenena zay eo amin'ny fahaizana misafidy ny olona zay tena tokony hitondra nyity firenena ity. Noho ity kandida ity izay manana viana mifanindran-dalana amin'ny fodon-kevitra hijoroan'izy ireo no antony izao fanohanana izao ary indrindra viana afaka hanarina ny firenena. Tsy ireo ihany nefa fa misy ihany koa ireo fikambanana sy antoko politika maro toa ny profesora James Aratsima, ny filohan'ny fikambanana Asandrato ny fireneko, ny fikambanana Filogobean'ny Sakalava, ny fondation Philbert Tsiranana, ny antoko politika MFM izay tariny manandafy Rakotoniriny. Ianareo namana eo amin'ny fitondrano zany dia tsy mifanaritsika tamin'ireny andro-sarotra teo amin'ny fiainako ireny. Amin'izao fotoana izao aho efa manana beky fa any an-trano fa mbola tsy azoko eto navoaka loatra fa ity mbola hoe tsika aloha faly aho mahitanao ato amin'ity toerana ity ka ny zavatra heverinay zao tokony hisy fandaminana aminao mikasa fanaovana propagande andaninanao lany fa tonga eto zay olona tao anatin'ny roa andro ny atsona an'ireo natsona tapitapoka avy any an-tranony any ireo avy any toerana lavitra any tapitapoka mihitsy satria tamin'ny sabosa nanapa-kevitra hoe asiana comité directeur lasinainy sina ady nakataka an'izay zahay tanteraka izy io vitan'ny ezakay manokana izay tatao anatin'ny fotoana fohy. Tsy nitazapotsiny ihany koa ireo avy eo anivo ny parlementaire HVM sy ireo ministra teo aloha fa tonga ny fanometanana ary vonina ny ampandany ny kandida laharana 520 ao anatin'izao fiodinana faharoa izao. Isan'izany ny Dr Fatrolaza, ministra teo aloha, Manor Regis, ministra teo aloha, Dr Joseph Andriamiarso, ministra teo aloha, Gilbert François, ministra njony sy ny harenan-dranomasina teo aloha, ny solombavambahoaka Ary Andrianarivo ary ny solombavambahoaka Robertine Rabetafity. Fa isan'ny anohana ny kandida laharana 520 ihany koa ireo gadra politika mahery ny arivo. Isan'izany ry Kotity, ry Kolonely Charles Andrianasoavina, ry Ribe sy ny maro hafa. Ankoatr'izay ireo mpanakanto ihany koa dia naneo ny fanohanany ny kandida Marc Ravalomanana. Andohalika ny rambaro izy ireo ary ny kandida laharana 520 irery ihany no afaka manarina ny Madagasikara sy mamerina indray ny fampandrosoana. Isan'izany i Rajao Malokila, i Nini Doni, i Godiliba ihany koa izay efa nanohana hatramin'ny fiodinana voalohany. Mazava zao fa efa leo ny fantrana misy eto Madagasikara ny vahoaka malagasy. Tonga saina ihany koa ny akamaroany ireo mpanao politika fa mila mitsinjo ny taranaka any orina fa tsy voasarika amin'ny fitiavatena anio fotsiny ihany ka amarotana ny tanindrazana. Mbola misokatra ho an'ny rehetra tsy hankanavaka ny kandida Marc Ravalomanana amin'ny fiarah-mientana ho fikatsahana ny tombotsoan'ny Madagasikara. Isoroko ianareo tena faly tena faly tanteraka mihitsy dia ireo ianareo
na eno tsara fa tsy hoe onoono hoy aminareo hoe tsisy ninina taminay fa izy malala an'izay fotoana mamety azy izy malala zay teny io tenenina fa malala tsara koa sika rehetra ny malagasy rehetra